Manolotra ny arahabatoko raha misongadina mahakasika ny toetr'ny androntsika ato anatin'ny 3 andro noho ny fikorotanan'ny atmosfera dia tombanana iverina indray ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray any amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara sy amin'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Mety hitatra hatrany amin'ny faritra Analamanga sy Bongolava ary ny atany ny faritra Melaky moa izay orana tandrifin-drahona izay raha toa ka tahiny. Raha mahakasika ny maripana kosa indray tsy dia misy fiovana misongadina fa mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny voamaraina fa mety atsiaro hafana kosa rehefa atoandro. Mivinany toetr'ny andro ho amin'ny rahampisy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia mety ahazo orana tandrifin-drahona ny voamaraina any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro any amin'ny faritra Isava, Analanjorofo, Atsinanana, Laotramangoro, mihitatra hatramin'ny ilany atsinanana ny ampitany ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha mivinany toetr'ny andro ny tolakandro kosa indray dia ahazo orana malefaka ny any amin'ny faritra Isava, Analanjorofo ary Atsinanana. Mety holalovana orana tandrifin-drahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro manodidina ny samborano. Ahazo orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray ny any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, ny atany ny faritra Atsimo Andrefana, ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Mety hitatra hatrany amin'ny tapany atsimo ny faritra Laotramangoro sy ny faritra Analamanga, Bongolava ary ny atany ny faritra Melaky moa izay orana tandrifin-drahona izay. Ny faritra hafa kosa dia andrahona mitsitokotoko na andrahona amin'ny ankapobeny indrindra ny faritra Avaratra Andrefana sy Morotsiraka andrefany Madagasikara eny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 5 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 30 degré ho an'ny Morotsiraka Atsinanana ary 13 hatramin'ny 1 degré ho an'ny Morotsiraka Andrefana. Eo amin'ny 3 na 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Avaratra Andrefany Madagasikara eny. Mivinany toetr'ny andro ny talata kosa indray dia mety mbola hita taratra eny ihany ny orana malefaka any Asava sy Analanjorofo ary mety hitatra hatrany Toamasina. Ahazo oram-baratra ihany koa ny any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy ary ny afovoantany iray manontolo izany hoe dia amin'ny faritra Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromanima, Tsatrambony ary Iorombe. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ny faritra Avaratra Andrefana sy ny ilany andrefany Madagasikara eny. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré zao amin'ny faritra anatiny, 17 hatramin'ny 30 degré amin'ny Morotsiraka Atsinanana ary 17 hatramin'ny 30 degré ihany koa ny any amin'ny Morotsiraka Andrefana. Mety ananky hatramin'ny 30 degré mihitsy maripana ambony indrindra any Maheva-Tanàna sy amin'ny Mahajanga. Mivinany toetr'ny andro ny alarobia ary namaranantsika sahady dia mety mbola ahazo oram-baratra indraindray ny any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny afovoantany sy ny faritra Avaratra Andrefana ary ny faritra Avaratr'i Madagasikara mety arahana tandrifin-drahona mihitsy aza moa indraindray manodidina ny Nosy sy Samborano. Mety ahazo orana ihany koa ny any amin'iny faritra atsimony Madagasikara eny indrindra ny voamaraina sy ny fiafaran'ny tolakandro. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 17 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny Morotsiraka Atsinanana ary 17 hatramin'ny 30 degré ho an'ny Morotsiraka Andrefana. Tafakatra 5 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any Maheva-Tanàna sy amin'ny Mahajanga. Izay indray mivinany toetr'ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.